zakamiazava mitsangana ianao iza. Sotra midera mankalaza manome voninahitra anao zay Jesosy eo fa tsara ianao ny famondramponao maharitra mandrakizay. Sotra nanomezanao anay taonao vaovao, tsy nijerenao ny fahotanay sy ny tsy fahatanteranay fa namindra fo aminay ianao ka nanome anay tombonandro ibebahana, tombonandro anavaozanay ny fanolorantena ary tombonandro angatanay hialofanay eo ambanin'ny fahasoavanao ry Jesosy eo. Dia mangataka anao ary omba sy hitay ny teny izay ho zarainay to, azahoanay mahita ny asaribidin'ny fitiavanao anay, ny famondramponao aminay, ny asaribidin'ny tombonandro izay mbola nomenao anay. Anaran'i Jesosy, amen. Ten'Andriamanitra voalahatra anjarasika amin'izao taom-baovao izao dia ny Jaona toko voalohany 9:40 ka hatramin'ny 8:40. Filazantsara-masina soatan'ny Jaona toko voalohany 9:40 ka hatramin'ny 8:40. Rehefa hita dia toy izao faky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana nampy fahasoavana, fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana, fa ny zanak'ilay tokana izay ao an-tratra ny ray, izy no nambara azy. Ray masomana masinany amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny voalohany indrindra ry havana dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika mahazo ity taona vaovao 420 ity. N'Andriamanitra tsika fa narovany nandritra ny taona 2025 iny ka nomeny izao taona vaovao izao fitiavana sy famondram-po. Zany no antony nanomezany antsika ity taona ity. Engany ity taona ity taona ialofantsika eo ambany fahasoavany, ambany fitahiany ary eo ambany fiadanany, ka ny tompony hiaraka amintsika mandrakariva, homba antsika mandrakariva mandritra ity taona vaovao ity. Ny ten'Andriamanitra izay hotoriana amintsika eto araka izany ny perikopantsika dia ampifandraisitsika amin'ny taona vaovao. Inona no ifandraisany ny perikopantsika na ny textasika amin'ny taona vaovao. Ny 170 no azo lazaina ho ivon'ny perikopantsika, fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny lalàna tonga tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amin'ity ten'Andriamanitra ity zany dia misy ny fampitahanana atao hoe lalàna sy ny fahasoavana. Tena zava-dehibe amin'ny finoantsika kristiana ny fahafantarana an'io lalàna sy fahasoavana io. Ny filazantsara ny Jaona dia miavaka amin'ny filazantsara efatra, ny Matteo, Marka, Lioka. Ny antony dia zao: ny Matteo, Marka, Lioka dia mitantara ny fahaterahan'i Jesosy. Tonga ny anjely niseho Maria, torotoroana tao an-kibon'i Maria Jesosy tamin'ny alalan'ny fanahy masina, nateraka izy, nisy ny magy sy ny sisa izay nankalazaitsika tamin'ny krismasy. Fa Jaona tsy nitantaran'izay. Fa ny an'ny Jaona kosa dia hafa ny fitantarany ny fahatongavan'i Jesosy ty an-tany. Zao ny voalaza raha manomboka mamaky amin'ny 1:1 sika, dia tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia
tonga nofoka nonona tamintsika. Vita. Zay ny tantarany fahaterahan'i Jesosy araka ny fitantarany Jaona apôstôly azy. Ny any Jaona zany dia ny maneho ny maha-Andriamanitra an' Jesosy ny voalohany, na ny diviniteny. Tamin'ny voalohany ny teny dia Andriamanitra. Io ny sotrian'ny Jaona, ny maha-Andriamanitra an' Jesosy. Tsy vitan'izany ihany fa asehony koa fa zanak'Andriamanitra ity Jesosy ity. Andiny 700 sy ny andiny 700 miresaka an'izany. Izay ny Jaona koa ary amin'ny andiny 720 raha nanondro an' Jesosy izy Jaona Mpona Batisa dia hoy izy ino no zanakon'Andriamanitra manaisitra fahotana izao tontolo izao. Zanakon'Andriamanitra indray no ilazany an' Jesosy. Fa tsy miresaka zanaky Maria izy, tsy miresaka zanaky Josefa izy, zanak'Andriamanitra sy zanakon'Andriamanitra. Misy dikany lehibe io. Ny teny tonga nofo io njerentsika. Raha mba miresaka tsika hoe teny tonga nofo dia ny everitsika io teny io dia le hoe le ren'ny sofina. Ny teny grika dia zany hoe logos, zany hoe teny sy aina na teny Andriamanitra. Sarotra ihany mandinika azy. Fa dia zay logos zay no terma malaza azy kokoa. Ny tafinofo. Ity teny ity anefa tonga nofo ity dia lazainy hoe io no nitondra fahasoavana. Fa ny lalàna dia avy amin'ny Mosesy, na ny nomena ny Mosesy, mena tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy. Ny ray nomena, fa ny ray tonga. Zavatra roa samihafa zany. Ny nomena dia mampahatsiaro an'ilay didy folo araka ny Jostoko 20, lalàna nomeny Jehovandriamanitra ny Mosesy. Fa ny ray kosa, ilay fahasoavana tonga manatona. Mosesy nandeha naka, fa ity ray ity kosa tonga nanatona antsika. Lalàna. Inona moa ny asan'ny lalàna? Ny asan'ny lalàna raha marina dia roa amin'ny ankapobeny. Ataovy ity na aza atao ity. Zay ihany amin'ny ankapobeny. Ohatra, aza mamono olona, aza mizangazanga. Zay dia azo. Fa misy kosa ny hoe mahatsiarovany ny andro sabata anamasina azy. Zany hoe manamasina ny andro sabata, amporisina. Ity lalàna ity koa dia manambara mandrakariva ny fahotantsika. Io no lalàna ny ota. Fa raha tsy nisy ny lalàna tsy fantatra zany ota zany. Tsy fantatsika ny hoe aza mangalatra raha sy nasiana ny soratra hoe aza mangalatra. Kanefa na izany na tsy zany dia ampianarin'ny Paoly koa fa voasoratra ao anatin'ny fo ihany koa io lalàna io. Na dia tsy mena tamin'ny alalan'ny didy folo ara dia voasoratra ao am-po zany. Io lalàna io koa nefa manambara ny sitrapon'Andriamanitra.
hoe zao ny tian'andriamanitra ataontsika, zao ny sy tian'andriamanitra ataontsika. Ny mahasarotra nyity lalàna ity dia zao raha diso amin'ny ray ianao dia diso amin'izy rehetra. Ka mba ahazaonao famonjena araka ny lalàna, raha te azo famonjena ianao dia mila mitanina zato isan'ny zato ka tsy misy disona iray azo amin'ny lalàna. Averiko, raha te azo famonjena ianao izy ny lalàna dia tsy manotana dia indray mandeha azo. Zay ny atao hoe marina na olo marina amin'ny lalàna, ary zay olony zay no atao hoe voavonjy, mandova fiainana manak'izay. Te anontany ianareo fa elelelana ny vavahana io aho a, zaho mijery anareo misy aminareo zany nefa mahatanteraka an'io lalàna io, tsy misy nanota misy na dia indray mandeha aza. Indrindra ho an'zareo fa mitafitafaka azy fosifosy na mpiandry zany na dekona. Dia ohatry zareo tsy marina zany. Hoy Paoly, tsy misy marina na dia ray fa samy efa nanota avokoa isika rehetra. Ny any lalàna dia tsotra sady mazava amin'ny Romana 9:7-20. Fahafatesana ny tambony ota, zany hoe zay rehetra nanota dia maty, tsy misy voavonjina iray na dia ny pastora azy. Zay manota maty, meloka, very amin'ny elo. Ny fanontaniana mipetraka dia nyity, nahoana isika no tsy maty? Vita soamantsara ny 2025, nahazo ny taom-baovao fampiarabaraba aina tratry ny taona vaovao. Ny fahatsaratsika ve? Ny fahamendresika ve? Isika ve ilay tsy nanota misy na dia indray mandeha aza? Ilay anjely lasaka tany, ny anjely lasaka tany koa raha mbola devoly zay. Dia hoy ny soratra masina, ny famindram-pon'i Jehovah no tsy nahalany rehetra antsika. Ary zay no antom-pahavelomantsika ny havana. Tsy ny fitandremanao ny lalàna, sy ianao hoe tsy nanam-pahotana misy na dia kely akory aza, fa famindram-po sy fitiavan'Andriamanitra mbola mahavelona antsika rehetrarehetra io. Resika tsara ny filazantsara teo. Nisy olona anankiray nambola aviavy, dia ilay raha aviavy efa 3 taona nijerena tsisy voa. Dia hoy ity olona anankiray, kapao teo fa manimba ny tany tsisy voan'io. Fa misy anankiray kosa ny teny hoe okare, avelao amin'ity taona ity, asiako zezika ihany sambo amo ihany. Ilay manao miteny andraso hoe asiako zezika sambo ibebaka ihany. Io ilay Jesosy io. Ilay Jesosy sy tehana meloka fa nedina izy hitondra ny fahasoavana. Fahasoavana anampy fahasoavana. Io no voalaza eto. Nijereko ny hevitry ny fahasoavana tamin'ny fahafenoana ozy no nahazahoantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Nijereko ny teny fototra amin'io fahasoavana anampy fahasoavana io dia ny heviny dia ny hoe grâce surabondante. Tena fahasoavana tena mihoatra.
grâce inépuisable zay ny lazaina zany hoe fahasoavana tsy mety ritra tsy mety tapitra dia io ny mahavelona antsika io ry havana trariny taona vaovao io ilay fahasoavan'Andriamanitra tsy mety ritra. Inona tsara moa ity fahasoavana ity zay isan'ny mampiavaka antsika loterana no hoe sola gracia fahasoavana irery ihany. Ny fahasoavana dia raha ny lotera mampianatra azy dia toe-pon'Andriamanitra mamindra fo amintsika mpanota amin'ny nanomezana an' Jesosy ho faty ho antsika mpanota mba hamonjena antsika mpanota. Io ny fahasoavana, famindram-pon'Andriamanitra amin'ny mpanota amin'ny alalany nanomezany nanony nanomezany an' Jesosy ho faty teo amin'ny hazo fizaliana hamonjy antsika. Zay indray hoe fahasoavana medika famindram-pon'Andriamanitra amin'ny mpanota, fitiavan'Andriamanitra amin'ny mpanota, ary zay ny tsy mahalandritra antsika. Ny fahasoavana koa dia ny namonjen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Jesosy, namelan'ny helontsika amin'ny alalan'i Jesosy. Ny fahasoavana koa dia tsy hafa fa ny nandraisan'i Jesosy ny fahafatesantsika sy ny fahotantsika. Satria ny lalàna dia mitaky ny hoe raha vao manota ny olona dia maty, fa hoy Jesosy zay sazy na kapoka na fanameleza na famonoana tokony azony mpanota ampiaro amiko. Io le fahasoavana naka ny toerantsika izy. Amin'izay ity Jesosy ity dia azo lazaina hoe fahasoavana tonga nofo, grâce incarnée. Ary tsy ivelanao intsony izy raha fahasoavana na fahasoavana fa tena miaina sy velona ao anatinao. Aiza ry havana ny tokony ho vavaka ka ataontsika, vavaka tokony ataontsika, tokony angatasika amin'ity taona vaovao ity. Jesosy eo mba hialika eo mba ny fahasoavana ho aho amin'ity taona vaovao ity. Jesosy eo mitoera ato anatiko ianao lay fahasoavana tonga nofo. Dia hoy izy aminao, aza matahotra fa indro zaho mombanao mandrakariva. Tsy amin'ity taona 2026 ty ihany fa mandra-pahatonga ny fahatamperana izao tontolo izao. Fahasoavana dia ampianarin'ny Paoly fa io ny namonjena antsika. Efesana toko faharoa ny andiny fahavalo. Fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana. Ka ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny namonjeny Jesosy antsika tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fizaliana. Io ny fahasoavana. Ka ny tampony fahasoavan'Andriamanitra na ny tampony nanehoan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fahafatesany Jesosy teo amin'ny hazo fizaliana. Zany nahatonga ny apôstôly Paoly milaza ao amin'ny Korintena voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andiny fahafolo hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao ahy. Inona ny tia nahatongavana amin'izay? Ianao koa tokony hiteny an'izany hoe ny fahasoavanao Jesosy nato izao ahy, navelona na tratra amin'ny taona 2026 satria navelany helontsika, tsy nivalen'Andriamanitra araka ny fahotantsika isika fa ny diaviny namindrany fo ary tiany mbola havela heloka koa androany anatina latabatra masontsika ry havana. Aoka hifona sy bebaka amin'ny fahotansika tamin'ny taona lasa rehetra mba voavela heloka isika, olona madio sy voavela heloka miara-mandeha sy miara-miaina amin'ny Kristy isika amin'ny taona vaovao. Fanomezana maimaim-paona io, ny lalàna dia mitaky ezaka averinao izy hoe ataovy zao, ataovy ry, ataovy sy, fa tsy vita e, sy tanteraka ny lalàna ny didy e. Fa ny fahasoavana sy zay fa omena maimaim-paona, don gratuit. Inona ny fomba andraisanao azy? Inona ny felatana andraisanao ny fahasoavana? Ny finoana. Raha mino ianao tsy mitaky ezaka aminao izy, tsy mijery ny fahalotoanao sy ny faharatsianao izy,
fa ny fahasoavana aza mifanohitra amin'izay fa tsy aviansy ny marina hoy Jesosy fa ny mpanota ny any lalàna sy mila n'izay mpanota tonga dia hainareo tsara zay ny zay ny any lalàna raha manota ianao dia tapaka ny tenda tsy mila anao fa very any amin'ny any mihelo ianao fa ny any fahasoavana amin'i Kristy Jesosy tsy izany fa ianao avery mpanota fa ny mpanota tahaka anao nitadiaviko ho sasako sy do tsara nge zany ry havana mahafinaritra nge ty fahasoavana ity noho zany aoka hialiko eo mba ny azo fizalian'i Kristy feo ny misy ny fahasoavana dia ny rano zay nalasany ho antsika ka dia sarobidy loatra amin'ity taonao vaovao ty fa ny meno tompo ny aina ianao zay fahasoavana feno ho anao ny ankonanao taranakao ary mampandova fiainana manak'izay zany fahasoavana zany ny fahamarinana ve inona kosa ny fahamarinana ny any lalàna ny fahamarinana tokana raha vao taninao zato isan-jato ny diditry ny lalàna dia marina ianao fa ny any fahasoavana tsy izay fa raha mino ianao dia marina ianao zay mahatonga ny Paoly milaza amin'ny Romana 8:7 hoe ny marina ny finoana no velona dia manontany anefa i Paoly hoe ay raha izany izy a tsy maninona na dia manota aza hoy izy ny sasany ay tsy mitovy ihany diso amiray ianao amin'ny lalàna dia diso amin'izy rehetrarehetra ka dia mitovy ihany zany ny manao zato sy ny manao ray amin'ny fahotana dia Paoly hanota zany sika satria mba ny fahasoavana dia hoana ny avaliny Paoly sanatry izany fa izao ny olona efa no amarinina ny olona nandray ny fahasoavana manana ny Jesosy ao anatiny dia mifady ny ota izy mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana izy zavatra roa fanohitra zany ny ray miezaka ho masina ianao amin'izay dia voavonjy nefa tsisy matao avoakan'izay miezaka mitandrina ny lalàna zato sazato ianao amin'izay mba voavonjy zay ny any lalàna fa ny any fahasoavana tsy zay rehefa voavela ilika ianao nandray an' Jesosy ianao dia mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ka mifady ny ota ary ny falahin'ny fahasoavana no mitoetra ao anatinao ry havana malala ao amin'ny tompo tena Andriamanitra anjara sika androany dia hoe fahasoavana anampy fahasoavana no nomenanao amin'ity taona vaovao ty Jesosy zany raiso fiainanao zany dia niantoka ny fiainanao fiainany ankonanao ary ny mandrakisainao voninahitra ny ao an'Andriamanitra ny sanaka rehefa ny masina zazatra amin'ny talondrindra kao mandrakizay raiso ny fitahena fahasoavan'i Jesosy kitomponsika fitiavan'Andriamanitra ray ary fraiso sy mivona fanahy masina ho aminao rehetra netra amin'izao mandrakizay amen efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova efa miposaka ao amin'ny raha ao eto amin'izao tontolo izao